ankehitriny indrindra ny tantara mbola ho avy izay odiaviny zao fiangonana rehetrarehetra misy manerana ny tany izao. Izay no antony isiny ty fandarana ty sy ijoroan'izao fandarana vitaona san'ny famarinana izao, satria Jesosy Kristy no nisy eo tamiko tamin'ny fotoana iray, ary nanositra izy de nametraka ny tanany teto ambonin'ny lohako de nanome baiko ahy hoe vitao ny asan'ny fahamarinana. Ary izy no nilaza tamiko fa ny apôstôly, zany hoe ny apôstôly voalohany tao anaty baiboly, no nanomboka ny fitoriana ny filazantsara voalohany teto ambonin'ny tany hoy Jesosy Kristy tamiko. Fa ianareo kosa, zany hoe izahay zao, ianareo kosa hoy izy no hamita sy hamarana an'izany am'izao andro farany zao hatrany aparan'ny tany. Noho izany de hoy aho resaka iza malala hoe tonga sy mitsidika ao ambaravaranao sy ao atokantranonao ary lay afatra farany avy amin'Andriamanitra ilaina ho fantatsika zanak'olombelona rehetra am'izao vaninandro sy vanim-potoana iainantsika izao. Koa tokony ho fifaliana lehibe tokoa ny fanananao tombontsoa amin'ny fandrenesana izao de ny mbola izao fotoana izao. Tsy ho ary ho voalaza eto avokoa moa ny zavatra rehetrarehetra zay nambarany Jesosy tamiko indrindra ny tena mahamaika azy, fa de zao raha ohatra ny hatrany ary ny fandarantsika de ho fantatrao ny mikasikasika izany rehetrarehetra izany. Ny antsindraiko ary de izao, ny fampianarana izay entiko eto mety misy ifandraisana amin'ny fampianarana zay nianaranao sy nampianarinao na ny nampianarinanao. Mety misy kosa tsy mifandray, de izao ny zavatra apetrako aminao. Izaho matoa mijoro eto anoloanao ary ny rain'Andriamanitra de lazaiko marina fa tanjona tokana no tianay ampafantarina anareo. De ny afantaranao no hoe inona no fomba hahazonao izany atao hoe fiainana mandrakizay zany. Zay zany no tena antony isiny ty fandarana ity, ary io no amelabelarana aminao ny lalana ilazaiko hoe, izay lazaiko hoe lalana tokana, tsy misy faharoa, tsy misy fahatelo, tsy ananantsika safidy, fa lalana tokana, ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ary zanak'olombelona rehetra de antson'Andriamanitra avokoa ho any amin'izany fiainana mandrakizay zany. Raha misy ny ho tonga any de noho ny fahitany sy ny fahafantarany ny lalana tokana makany. Ka raha misy kosa ny tsy tonga any de fantaro tsara fa miandry azy indray lay atao hoe afo maritra mandrakizay na ny fahaverezana izay tena fijaliana mandrakizay tsy ho fatiny olona ho tonga any, fa irehetra foana ao anatin'le lafo maharitra mandrakizay mandrakizay mandrakizay. Tsarovo zany sakaiza malala isany fa misy mandrakizay anankiroa miandry atsika zanak'olombelona. Ny anankiray mandrakizay tsara, fiadanana, fahasambarana, tsy misy ranomaso, tsy misy aretina, tsy misy fahoriana, tsy misy fijaliana intsony, tsisy fahafatesana intsony koa, fa fiainana sy fahavelomana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Io no tanjona tiako hotratraritsika zay mijery sy manaraka ity fandarana ity ary antony anankiray nahatonga ny tompo haniraka anay ampahafantatra amitsika hoe inona ny tokony atao ary inona ny zavatra tokony ho fantatra raha tena te ho any am'izany atao hoe fiainana mandrakizay zany sika. Fa nitadidio ny olona tonga any amin'ny afo be tsy misy hoe tsy fidiny ho anazy akory nandehanany any amin'ny afo be, na hoe tsy sitrapony akory nandehanany any amin'ny afo be, fa nitadidio tsy misy zany, fa matoa tonga any ny olona anankiray de nahare fahamarinana izy, nahare teny mitarika sy mitondra ho any amin'ilay lala tokana ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy, fa saingy tsy ny rara ary tsy nanaiky sady tsy nanaraka. Zay ny mahatonga azy any amin'ny afo be satria efa naheno izy fa tsy nandray. Noho izany de aoka isika tsy eritreritra zany hoe moramora ihany nge ny azona fiainana mandrakizay, na hoe tsisy olona tian'Andriamanitra any amin'ny afo be fa rehefa mivavaka de zao. Fa tadidio ty teny anankiray ty zay matetika de matetika voalazako foana eto amin'ity fandarana vitaony asan'ny famarinana ity, de le Matthieu 7:1-2. Azotsika vakina vetivety zay Matthieu 7:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ino tsara neny no voalazany teny manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony ny raiko izay any an-danitra.
be dehibe nke ny mpivavaka fa tsy mipivavaka rehetra no azo fiainana mandrakizay na ny fanjakany lanitra. Zavatra tokana nyjerena amintsika ary io le lalana tokana resahako eto foana de ny hoe manao ny sitraponina ray zay any an-danitra. Inona sitrapony io le toriana eto ary io tsy azo ny sain'olombelona takarina fa be dehibe ny mamaky baiboly fa tsy mahafantatra an'izany fa raha mahafantatra izy tsy ho voafitaka mihitsy. Ary ny baiboly dia nilaza ho Matthieu 2:7-9 manao hoe mahadiso hevitra nareo tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Betsaka ny metehitra amin'ny fahagagana, betsaka ny mikatsaka ny vahaolana eo amin'ny fiainana zay feno olana de feno olana. Be dehibe ny mitady ny fanasitranana, be dehibe ny mitady famahana amin'ny fatorana sy ny geja sy ny gadra rehetrarehetra isan-karazana. Varina amin'izany ny olona de tsy manana saina etaeta hanompo ny masona de ao anatin'ny fotoana foy ary eritreretana hoe inona moa zany atao hoe sitrapon'Andriamanitra azahoana fiainana mandrakizay zany. De zay no mahatonga nyity teny ity raha mitoy eo amin'ny 2:20 sy ny 3:20 azontsika toizana ny Matthieu 7 io de be dehibe any aparany any ho ny tenin'Andriamanitra eto milaza hoe zay ngefa naminany tamin'ny anaranao hoe zay ngefa namoaka dimony tamin'ny anaranao hoe zay ngefa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao hoe. Zany hoe ireo zany de fa le olona mahazo valimbavaka, mizara ny fitahiana, misy ny fanasitranana, misy faminaniana, famoahana devoly sy ny karazany ary tsy sinema na hoe zavatra mboamboarina fa tena marina ny nataon'ireo. Saingy rehefa tonga ny andro farany andraisana ny valany natao rehetrarehetra isan'ny olona tsy tafakatra ireo ho any amin'ny afimaritra mandrakizay nefa mpivavaka, tena mpivavaka matoa mamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy, matoa maminany amin'ny anaran'i Jesosy, matoa manao asa lehibe maro amin'ny anaran'i Jesosy, tena mpivavaka fa saingy nanda ny ahafantatra lay lalana tokana zay atao hoe sitrapon'Andriamanitra dia zay ny vokany. Hoy Jesosy eto amin'ny teniny eto amin'ny 3:20 hoe lazaiko aminy ambarako amin'ny amin'izany marimarina ozy izy hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Tena milaza amintsika aho vavaka be dehibe ny eto ambonin'ny tany fa mbola mpanao meloka eo anatrehan'Andriamanitra nefa izy mamoaka demonia. Misy devoly mivoaka ao amin'ny fiangonana sy ny fivavahana misy azy, misy faminaniana ao, misy asa lehibe maro isan-karazany zay tsy voatanisa eto nefa mpanao meloka manana ny Jesosy tompo sy mpamonjy izy nefa matoa manao hoe Jesosy tompoko. Noho izany resaka aiza malala de zao manana saina mihiratra isika manomboka zao angetaeta haniry fatratra hoe inona ary lay lalana tokana izay atao hoe sitrapon'Andriamanitra azahoana fiainana mandrakizay. Izay ho iaho no antony nanirahan Jesosy anay ary tena tsy mandainga raha miteny aminao hoe Jesosy eneny naniraka ahy, Jesosy eneny nanositra ahy, Jesosy eneny nifidy ahy ary tsy olombelona ny nampianatra, tsy olombelona ny nanositra, tsy olombelona ny namoaka fa Jesosy Kristy avokoa. Ary io no tena zava-dehibe ny tokony hinotsika zay zavatra zay satria raha tsy afaka ino an'izay teniko zay ianao hoe Jesosy nifidy ahy, Jesosy nanositra de sarotra aminao ny ino ny teny ampianariko ary mora aminao ny anohatra ny zavatra resahako eto. Fa raha ao anatinao zany le finoana tokana hoe tena marina tokoa fa irak'Andriamanitra ity lehilahy ity, tena marina tokoa fa Jesosy Kristy nifidy azy, Jesosy Kristy nanositra azy, de mora aminao ny manaiky ny teny ambarana ary tsy sarotra aminao mihitsy ny anaraka an'izany. Na izany na tsy zany moa hatr'izay tsy ary 100 ny tena nino ny teny rehetra fa na Jesosy Kristy aza na dia Jesosy Kristy aza hoy aho mbola hain'ny olona ny nanohatra ny teniny tamin'izany fotoana zany maika moa fa izahay fa nytiako tsindrina zany de zao tsy nampianarin'ny olona aho satria tamin'izany fotoana nisehon'i Jesosy tamiko zany de nomeny baika hoe fotoana azan'ny famarinana de zao nambarako taminy hoe Jesosy za zao ve mbola kely tamin'izany ahoana ny avitako an'ity asan'ny famarinana ity ary indrindra ny famarinana sainao ho fitaiko ary ange tsy haiko inona moa no ho ampianariko ny olona de zao nambarany tamiko tamin'izany za matahotra ozy ho ampianariko anao daholo ny famarinana rehetra ao anatin'ny baiboly indrindra fa ny bokin'ny Apokalipsy. Tena zany ny tenin' Jesosy tamiko zany, teny malagasy madiodio ohatran'izany itenenako aminao zany de nanomboka nampianatra tokoa izy any tonga tamiko foana izy isan'andro
de nampianatra de gaga be aho satria nisy zavatra hitako tao anaty baiboly tam'zany ohatrany tsy zavatra mbola fantatro, ohatrany hoe zahay fa mivavaka any talohan'ny seholy tamiko a, fa misy teny ohatrany hoe mbola tsy hitako hatr'izay nivavahako nampianariny tamiko nefa de ao anaty baiboly. Ary ho tahaka izany koa isika zay manaraka ny fandarana fotoana asa amin'ny famarinana, ohatrany mahita zany ianao hoe ary zany ohatrany tsy nisy tao anaty baiboly fa zao vao fantatra, de tena marina zany zavatra zany a, fa ny zavatra tsara indrindra de ity, raha tena te ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao a, mino aloha fa marina izay teny resahako izay. Ny fampianarantsika moa maro nefa noresahana teto a, fa mety betsaka isika no zao vao manomboka mandeha manomboka mijery ny fandarana de tsy maharaka ny zavatra efa tany aloha tany, fa de zao a apetratsika amin'Andriamanitra ny programa fa zao fotsiny azonareo alaina ty aminay zany izao fandarana izao a, raha ohatra ka tianao ananana manokana ao atokantranonao, indrindra ho an'izay tsy naraka hatramin'ny voalohany de afaka mifampiresaka aminay maka ny fandarana tany am-piandohana tany, de mety daholo zany zay tianao, na misy sary na tsisy sary a, na ataotsika MP3 io a, na ataotsika VCD io a, na DVD io a, na HD io a, na inona zany mety aminao a, dia azonao atao fotsiny a ny mifampiresaka tsotra aminay a. Misy fifandraisana mipoitra sy mandeha matetika mo eto, de afaka mifanerasera sy mifandray aminay ianao a, raha toka mila izany dia azonao atao tokoa ny maka izany a aty aminay. Iny ary itoy kely vetivety aloha ny fampianarantsika satria ny ora sy ny fotoana moa de miazakazaka ao anatin'ny famaranana ny resaka mikasika ny teny tsy fantatra isika, zany hoe misy ny fanontaniana zay napetraka reo a, dia ovalinay ary ao anatin'izao androany izao momba ny resaka teny tsy fantatra ihany aloha, de miainga amin'ity tenin'Andriamanitra vakitsika voalohany ity zany a, ny fanontaniana napetraky ny namatsika eo amin'ny Isaia toko fahasivy toko fahavalo azafady andininy fahasivy amby folo, Isaia toko fahavalo andininy fahasivy amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha lazainy aminareo hoe mila saina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanosikidy izay mitsitsika sy miboeriboerika, mo tsy andriamaniny va ny tokony hilan'ny olona saina fa ilasaina amin'ny maty ho an'ny velona va izy. Ny fanontaniana zany de hoe mo ve tsy tahaka nyty hoe miboeriboerika ty reny hoe miteny tsy fantatra ireny, nefa le miboeriboerika eto de voalaza fa ny olona mila saina amin'ny maty a, ny mpanao azy tsindrin-javatra, ny mpiantsony maty a, sy ny mpiskidy, reny zany ny atao hoe miboeriboerika, zay mazava fa fanaharatsiny eo anatiny, fanaharatsiny atsony. De ny dikan'izay ho le olona de hoe sao de mba fanaharatsy koa zany le mampiteny tsy fantatra ny olona any am-piangonana, raha ekena tokoa fa tena hoe misy ary ilay fiteny tsy fantatra. De raha izay aloha zany hoe fijery velany de azo ekena fa marina, fa aloha ka ohatra anankiray ato anaty baiboly any sika ahafana manazava hoe ina marina ny dikan'izany hoe miboeriboerika izany a, de vakitsika indray ary ny Ezekela dia ny toko fahatelo, Ezekela toko fahatelo de andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina, Ezekela toko fahatelo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, andeha makany amin'ny taranak'Israely ka lazao aminy ny teniko, fa tsy ho any amin'ny firenena miboediboedi-piteny sy miboeriboerika no anarahana anao, fa ho any amin'ny taranak'Israely ihany, tsy ho any amin'ny firenena maro izay miboediboedi-piteny sy miboeriboerika ka tsy ho azonao ny teniny, fa raha maniraka anao ho amin'ny reto aho de hiaino anao izy. Zany hoe eto amin'ny alalany ty andinin-tsolotra masina ity de ahafahana milaza fa ny atao hoe miboeriboerika de tsy hoe teny tsain'ny olona fantarina akory, fa raha ny filazany ty teny vakitsika ity zao a, naniraka ny mpanompony Jehova, de aza makany amin'ny firenena hafa fa amin'ny firenen'ny zanak'Israely, fa reo firenena hafa reo izy de reto avy filazany azy miboediboedi-piteny sy miboeriboerika. Zany hoe rehefa teny hafa akoatra ny teny nampiasain'ny zanak'Israely de nolazaina tamin'izany fotoana zany a, fa izany natao hoe miboediboedi-piteny sy miboeriboerika. Ka diso hevitra aloha tsika zany raha mieritreritra avy hatrany hoe le miteny tsy fantatra natao hoe miboeriboerika, fa misy teny pirenena eto ambonin'ny tany zany
rehefa hafa noho ny fiteniny zanak'Israely de tafiditra ao anatin'le miboeriboerika daholy, ka tsy niteny tsy fantatra akory ny atao hoe miboeriboerika. Ary mazava be ihany koa zany ty resaky ty fa de zao a, na dia fantatra raha ka ekena ihany koa hoe azo lazaina fa miboeriboerika ihany le hoe miteny tsy fantatra. De zao ny tadidio a, le tao amin'ny Isaia 9 anie de mazava be hoe mpiantso ny maty izy a, mpilasaina amin'ny maty, mpiskidy. Zay mazava fa tsy fanan'Andriamanitra na tsony. Fa raha mivavaka kosa tsika any am-piangonana ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, na ry Kornelio niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, de voalazan'ny Baiboly tao amin'ny Asan'ny Apôstôly 10 fa nilatsahany fanahy masina izy, fa tsy hoe nilatsahany fanahiny maty. De ohatr'izay koa le any am-piangonana, fanahy masina no antsona, fa tsy hoe fanahiny maty, fanahiny ihany, fanahiny zao e. Ka mazava be zany le izy a, fa tsy tokony ampiahiahy. Eny ary, ny manarak'izay ihany koa kelikely any sisa le fotoanantsika dia maro ihany koa no mieritreritra zany a ny zava-misy eo amin'ny Asan'ny Apôstôly 2 dia 7:20 sy 20. Vakina vetivety zay teny zay. Asan'ny Apôstôly 2 7:20 sy 20 manao hoe: ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahiko ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lahy antotrareo hanonofy, ary ny mpanompoko nalana vavy, de andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany ka dia haminany izy. Eo zany a ny fanontaniana zay tonga ao anatin'ny sain'ny olona de hoe eto zao a de Andriamanitra mihitsy ny teny fa raha mandatsaka ny fanahy izy amin'ny nofo rehetra de ny zavatra hitranga izy de zao aminany ny sasany, ahita fahitana ny sasany, ary anonofy ny sasany. Fa tsisy resaka teny tsy fantatra zany. Fa reo ny tokony marika afantarana fa misy fanahy masina ao anatin'ny olona. De mbola miverina am'le teny efa nolazaiko teo ihany hoe madio sevitra nareo tsy fahafantaranareo soratra masina hoy ny teny Jesosy na ny herin'Andriamanitra. Satria nahoana? Vaky tsara anie le teny hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Zay ny eo amin'ny 7:20. Nofo rehetra, tsisy hakanavaka io na iza na iza na iza. Eo amin'ny 7:20 kosa de voalaza indray hoe ary ny mpanompoko, zany hoe miavaka indray zany io a, misy zany ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra indray ao anatin'le hoe nofo rehetra. Iza moa no atao hoe nofo rehetra? Esorintsika avy hatrany aloha ny biby a, tsy ataontsika hoe adevitra be zany reny koa hoe tokony azo fanahy masina, fa de ho an'ny olona aloha ny fanahy masina no nandran'Andriamanitra azy. Ka rehefa olona eto ambonin'ny tany de tafiditra ao anatin'le hoe nofo rehetra avokoa. De rehefa milatsaka amin'ireo olona rehetra ambonin'ny tany ireo ny fanahy masina, de ny zavatra mety hitranga am'ireo de misy ny aminany, misy ny ahita fahitana, misy ny hanofy. De ao anatin'ireo nofo rehetra ireo indray nefa de misy kosa ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra na mpanompon'i Jehova. De reny indray dia andatsahana ny fanahiny ihany koa, de zao haminany izy. Zany hoe misy karazany roa reto resantsika reto 7:20 nofo rehetra, 20 le mpanompon'i Jehova ihany. Inona ny dika zay zavatra izay a? Aleo azava tsara mihitsy. Ao amin'ny Jaona no misy ny fanazavana fanampin'izay mba ahafahantsika miditra amin'ny tena fahamarinana. Ny Jaona 9:9 no vakitsika ary a, de ny 7 ka hatrany amin'ny 1:2. Jaona 9:9 7 ka hatramin'ny 1:2 fa samy mihaino tsara sika zao ny voalazany teny fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha handeha aho de irahiko ho aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrina n'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mazava be zany ty teny ty mifanampy amin'ilay Asan'ny Apôstôly teo a, izay voalaza eo amin'ny 7:20 ho an'izao tontolo zao, na hoe ho an'ny nofo rehetra ny marina ao amin'ilay Asan'ny Apôstôly. De eto ary a dia nilaza Jesosy hoe rehefa mandeha izy de zao ho avy ny mpananatra. De rehefa tonga i mpananatra io zay tsy inona fa ny fanahy masina ihany, de zao avy ny ataony,
hampiaiky izao tontolo izao, tsy akanavaka fa de hoe izao tontolo izao, mitovy am'le hoe nofo rehetra ihany. De inonavy no oentin'le fanamasina ho am'izao tontolo zao, ampiaiky an'izao tontolo zao, de anankitelo le izy, ny fitsarana ozy izy a, ny fahotana, ny fahamarina